hatrany ny arahaba mba pirarintsoa ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny televiziona malagasy. Tato anatin'ny fantaro isika tamin'ny herinan'io dia nanaraka fanadihadiana mahakasika ny rovana Ambohimanga. Ho amin'ity anio ity kosa isika dia hoentinay kely ho any amin'ny faritry Boeny ianao ka tsy teny betsaka izahay fa aleo ny fanadihadiana dia ho arahana avy hatrany andao ary. Anisany faritra manana ny mampiavaka azy manokana ny faritry Boeny, na ara-tantara izany na ireo kolontsaina sy ireo fomba mampanao ananany. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ireo toerana manan-tantara izay hisarihan'ireo vahiny mandalo eto. Mba fantatsika ve ny Andohany ny Mahajanga? Tanàna Mahajanga raha atsotsika amin'ny teny anarany izy Mojoangaya, izany hoe champ de fleurs na cité de fleurs moa nandikany sasany azy taty aoriana. Ka ny tanàna Mojoangaya izany efa niforona talohany nahatongavana ny fanjakana Sakalava. Indray mandiso arivo tonga aty nefa nahatratra ireo mponina Antalaotsy ireo izany, ina moa natao hoe Antalaotsy fa olona avy any Azia, avy any Golfe, fa zay mahatonga azy hoe Anta milaza hoe avy any Laout, avy any Large, avy any Ranomasina, ireo Antalaotsy ireo izany mponina nanorina tanàna Mahajanga voalohany na teny amin'ny Antsoheribory izay any amin'ny Be de Boeny, na ireto ataontsika hoe Kandrany ato amin'ny vavan'ny Betsiboka na io tanànany Mojoangaya io izany efa nipetrahany ireo olona Antalaotra, ary zay le ahatonga ny anarany hoe Mojoangaya fa tsy hoe Mahajanga zany fa zany nanao an'izany Mahajanga zany na hoe Mojanga. Iny moa mitovitovy amin'ilay hoe natao le ia fotsiny tsy natao hoe Mojangaya satria le angaya dikany hoe fleur, ary hatramin'izao zany dia mbola lazaina hoe fa manao angaya izao ny manga. Raha vao tonga eto Mahajanga, toerana iray tsy maintsy lalovana ny eto amin'ity baobab ity. Baobab izay manana ny tantarany manokana ihany koa. Ny baobab dia anisan'ny emblème ny ville Mahajanga. Raha mijery ianareo ny inona papirasy administrative dia inclus ao foana i baobab io. Io zany anisan'ny nahafantarana azy. Raha ny daty nisiny dia 400 taona. Dia ny ahavony 410 metatra, dia ny habeny 120 faingo 170 metatra zany ny baobab. Raha ny tantarany moa zany dia nisy mpanjaka avy tary tamin'mpita tary tamin'ny Katsepy tary, nananjanaka vavy dia nalefany ampita rano. Ny zanaka ny vavy eo tsy nisy niaraka taminy mihitsy fa le ankizy kely foana. Dia tonga taty amin'ny sisiny teo bory teo, dia tsy naninona le ankizy. Dia rehefa nanaraka amin'izay ny mpanjaka hoe tsy maty ny zanany, dia teo izy nametraka hoe ty tany ty dia toerana masina. Dia nambolany baobab io izy nanamarinany ny fanjakana, satria misy an'ilay ramification izay d'origine de type racine ramifiée zany ny baobab. Dia nisy mpanjakany Menabe koa, Andriamandiso Arivo, raha niala avy any Menabe izy, satria le nisy fizarana fanjakana dia nakaty amin'ny Boeny izy, dia no tonga teto izy dia nambolany io baobab io himarikena ihany koa ny fanjakana. Fa ity baobab ity dia anisan'ny baobab ngeza indrindra Madagasikara. Io dia anisan'ny baobab izay itovizantsika amin'ny Afrika. Le type Dansonia de Vitatamo zany izy io.
dia misy an'ilay filazan'olona anazy hoe miodina impito amin'ny baobaba mba tsy ho very. Ny tena marina zany dia zao, ny mpono Mahajanga mihoatra ny impito mandalo eo amin'ny baobaba io. Tous les fêtes chrétiens, le 26 juin, tous les week-ends, misy mandalo miomana, manao coiffure, misabiller, nini, juste andalo amin'ny baobaba eo fotsiny. Dia mba himarike ny vahiny fandalovana aty, tahaka nay monina aty zany, izay malaza fatra ptia vahiny, dia izay nanaovana an'iny hoe mihodiny impito mba tsy ho very. Fa tsy hoe izay croyance zany, fa tena hoe marikena hoe tena izay eto an-toeranetany mihoatra ny impito mandalo amin'ny baobaba io. Dia io baobaba io taloha nisy moa le impérialisme merina nataon'ny Radama Premier tamin'ny 1824, dia efa teo io baobaba io. Dia niady moa ny Sakalava tamin'ny Radama voalohany le nanamboarana ny forteresse rova io, dia zay maty dia nalevina ary nanaovana exécution teo amin'ny baobaba. Dia tonga koa ny vazaha tamin'ny 1896, dia zay Sakalava ny révolte mitady ny le dady izay ivavahany sy mitady hamirenana an'ilay tany ho an'ny malagasy, dia ny condamné-na mort teo amin'ny baobaba teo. Tamin'izay zany ny halavany tamin'izay mbola 9 mètres tamin'izany. Dia io moa zany toerana fanaovana condamnation mort tamin'ny 1995, efa taty amin'ny 1955 zany izy vao naménagena ho io toerana fitsangatsanganana io. Zay le monsieur Henri Poincaré moa zany nanao an'ilay izy. Dia hatramin'izao dia mbola izy hitantsika eo, nandalo ny Gafilt amin'ny 2005 tsy narava azy mihitsy, fa io izy intact hatramin'izao, tsy miteny. Ankoatr'izay baobab izay anefa mampalaza ny faritra ihany koa ny fananany makamba, ny fintsa, ny mahabibo, ny manga, ny madiro sy ny maro tsy voatanisa. Ny madiro ny dia ho fantarintsika manokana. Ny madiro anisany hazo mafy ary hazo mateza ary hazo ela dia ela mihitsy, ary mahitana ravina dia vitsivitsy ary izy amin'ny maintany, fa tsy tena azo lazaina hoe miraraka tanteraka na dia misy mihintsana azy. Ka ny madiro zany manarakaraka ny ataontsika hoe mandresy, ireo zany ny karazana hazo izay lazaina hoe mateza. Ka hitanao fa talomo rehefa mivory ny olona na anao fanompoa izy na dinidinika raharampokon'olona raha-mpanjakana, tsy maintsy ambody hazo ka mila hazo mateza nanaovana an'izay, ka eny ambody madiro eny no matetika hanaovana an'izay. Ka zay zany mahatonga ny fampiasana madiro atao doany. Ary zay zany satria doany moa araka mivolazay doa hataka le ny zany mpisolotena, tsy tena mpisolotena akory fa tena azo lazaina hoe tovona izay manondro toerana, tahaka ny hoe doka zany ny varotra, dokany toerana ivarotana, donia zany ny fiainana, doniany eto an-tany. Tahaka an'izany koa zany doa zany hataka, doany toerana fangatahana. Ka eny zany no ivoriany zareo, ka mila toerana maharitra zany, fa tsy androany dia aty rapitso ary findrafindra raha ohatra ka naraka vody hazo hafa anao izay tsy mateza tahaka ny madiro. Anisan'ny mampiavaka ny faritra Boeny ihany koa ny fananany ireo toerana manan-tantara. Ny Mosée Kiba any Ambondrona, ny Cirque Rouge, Lac Sacré, dia mbola manana koa tsika le any Antsanty
Ny Mahajanga koa no anisan'ny toerana be plazy indrindra manomboka au village jusqu'à any Antsantia. Mbola hijanona eto Mahajanga hatrany ny fanady adiditsika amin'ny manaraka. Izay ary ny tantaran'ny Mahajanga aty amin'ity faritry Boeny ity dia maro ireo toerana manana ny lazany manokana ahafantarantsika izany faritry Boeny izany. Amin'ny herin'ny anio isika dia hamantatra manokana ny mahakasika ny hoe cirque rouge. Ka zao ary dia tapitra ihany koa ny fotoanantsika, manome fotoanantsika sady ary amin'ny herin'ny anio ao anatin'izay fanady adiana manaraka izay. Mandram-piana tompoko.